Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Mateo 5:20. Ny naman'iny Jesosy ny fanontanian'ny mpanan-karena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa Lazara lehilahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa anankara-mampiasa ho any an-tanimbolobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denary isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tanimbolobony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora 7 izy dia nahita ny sasany toetra foana tany an-tsena ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo ankany amin'ny tanimboloboko fa izay ankeviny marina dia omeko anareo, ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora 9 sy 10 indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora 11 dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy misy olana nankaramanay. Dia hoy ra lehilahy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboloboko. Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tanimboloboko tamin'ny mpitandrina ny raharaany, antsoa ny mpiasa ka loavy ny karamany, atombohy amin'ireo taoriana ka avao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin'ny ora 11 dia nahazo denary misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy ka anjo samy denary misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy dia namonomonina tamin'ny tompo-trano ka nanao hoe, ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja kanefa nataony mitovy aminay, izay niaritra ny fahatrotrohana sy ny anandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray tamin'ireo hoe, resakay, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho, tsy efa denary va no nifanekeko tamiko, fanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena toraky ny anao koa. Dia mahazo manao izay tiako amin'ny ahy va? Dia tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Ny nilazany Jesosy fanontelo ny hiaretany. Ary Jesosy no niakatra ho any Jerosalema dia naka mangingina ny mpianatra 12 lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe, indro miakatra ho any Jerosalema isika ary ny zanak'olona tongotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoratan-dalàna dia ho elohiny ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa mba ataony ho fomehezana sy ho kapohina sy ho ombohany amin'ny hazo fijaliana ary amin'ny andro 7 dia hatsangana indray izy. Ny fangatahana nataon'ireny zanak' Zebedeo sy ny navaliny Jesosy azy. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak' Zebedeo mba amin'ny zanany lahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy ravehivavy taminy, mandidy mba hipetrahan'ireo zanak'roa lahy ireto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo, ianareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy ireo lahy taminy, aina ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny hanome azy fa izay nanamboaran'ny iraiko izany no omena. Ary noho nandray izany izy folahy dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrianan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompony fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Ny nampahiratany Jesosy ny jamba roa lahy tao akaikin'ny Jeriko. Ary any tao Jeriko izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy.
Ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho nireny fa Jesosy no nandalo dia niantso izy ka nanao hoe: "Mamindrafo aminay ry Tompo Zanaky Davida." Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: "Mamindrafo aminay ry Tompo Zanaky Davida." Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: "Inona no tianareo ataoko aminareo?" Hoy izy taminy: "Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay." Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy. L'Évangile selon Matthieu chapitre 20. Parabole des ouvriers loués à différentes heures. Au nom de Jésus. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il leur répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le 3e jour il ressuscitera. Demande des fils de Zébédée. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent? Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. 2 aveugles guéris à Jéricho. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Halleluja. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 20. Im Namen Jesus. Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am Morgen ausging, Arbeiter zu mieten in seinem Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg.
und ging aus um die 3. Stunde und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in der Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und die 9. Stunde und tat gleich also. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere müßig stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedient. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Dass es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an den letzten bis zu den ersten. Da kamen die um die 11. Stunde gedient waren, und empfing ein jeglicher seinen Groschen. Da aber die ersten kamen, meinten sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murrten sie wieder den Hausvater und sprachen: Diese haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden für einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesem Letzten geben gleich wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem meinen? Siehst du darum so scheel, dass ich so gütig bin? Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und er zog hinauf gern Jerusalem und nahm zu sich die 12 Jünger besonders auf dem Weg und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf gen Jerusalem, und des Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Sie werden ihn verdammen zum Tode und werden ihn überantworten den Heiden zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am 3. Tage wird er wieder auferstehen. Da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und bat etwas von ihm. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine 2 Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und der anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl. Und er sprach zu ihnen: Meinen Kelch sollt ihr zwar trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, sondern denen es bereit ist von meinem Vater. Da das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Obersten haben Gewalt. So soll es nicht sein unter euch, sondern so jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener. Und wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht. Gleich wie des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und da sie von Jericho auszogen, folgte ihm viel Volks nach. Und siehe, 2 Blinde saßen am Wege, und da sie hörten, dass Jesus vorüberbringt, schrien sie und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk bedrohte sich, dass sie schweigen sollten. Aber sie schrien viel mehr und sprachen: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über unser. Jesus aber stand still und rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus, und er rührte ihre Augen an, und alsbald wurden ihre Augen wieder sehend, und sie